Ny hoavin'ny malagasy taorian'ny fifidianana filoham-pirenena 2023 teo iny. Nirefidrefitra dia nirefidrefitra tokoa zany ny investiture izay natao tamin'ny fandresen'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ka dia mampametram-panontaniana ny hoavin'ny Madagasikara zany aorianan'ny ilay fifidianana. Inona no mahatonga ny fanontaniana amin'ny zavatra ohatran'izany? Iza moa zany no tena tao hoe resy tamin'iny fifidianana iny? Ny tena resy dia ny vahoaka malagasy no tena resy tamin'iny, satria raha teto amin'ny mpanohitra sy tato amin'ny fitondrana izany no resahantsika dia sambany tamin'ny tantaran'izao tontolo izao no nisy karazam-pifidianana ohatran'iny, izany hoe nisy candidat maro izay tsy nirotsaka namonjy ny fifidianana, tsy nanao propagandy, nanohitra ny fisian'ny fifidianana, nagataka karazana izany hoe fepetra maro izany alohan'ny anaovana ny fifidianana. Ny hetsekilany indray zany ny teo amin'ny fitondrana dia ny hoe tsy maintsy atao amin'ny fotoana izay efa noraiketina ny fifidianana, satria manana ny antony maro samihafa koa izy zany izay hoe anohanany an'izay heviny izay. Sambany tamin'ny tantaran'izao tontolo izao zany no hoe nisy karazan-javatra ohatran'izany, ka mampametram-panontaniana hoe ilay nahazo ny fandresena ve any anatin'ny fony sy ny sainy tanteraka dia manana fierté? Hetsekilany indray ny mpanohitra any anatin'ny sainy ve, any anatin'ny fony ve, dia mieritreritra izy hoe tena resy tanteraka. Zay zavatra zay zany zay toepanahy izay dia ny tsirairay no mahalala an'izay, satria raha ohatra ka ady seza ihany zany no tena tao anatin'ny sain'ny mpanohitra ohatra dia tena resy tanteraka tokoa izy. Fa raha ohatra ka hoe misy zany ny hoe tena finiavana ny anatsarana ny tanindrazana, ny finiavana ny tena hoe anatsarana ny fari-piainan'ny malagasy, ny fampandrosoana ny Madagasikara, dia ataoko angamba fa tsy mbola vita ny ady. Raha ohatra izay zany dia ataontsika hoe imesurentsika zany ny hoe faharesena sy ny fandresena, satria hatramin'izao aloha zany dia mbola ny vahoaka zany no resy. Resy nahoana moa no resy? Satria te matika ny kely, nizarana vola kely teny bakany dia efa lasa niazakazaka, nilahatra, nizarana koveta, nizarana vary, nizarana menaka, dia efa nifaly avanja. Rehefa tonga koa zany ny investiture, ny fety be, dia iny koa zany fa tonga koa zany amin'ny telo maraina raha ny filazan'ny televisiona zany dia efa nisy ny lahatra zany andeha hijery ny investiture ny filoham-pirenena. Inona moa zany fa ilay hoe tsy mahazaka doboka-ponga, tsy maharay lamba raha vao misy ny antsoantso zany amin'ny fety. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia anatin'ny atao hoe faharesena daholo amin'ny resaka fahatrana zany. Tsy mahafantatra zany ny hoe inona marina moa zany no tena ho conséquence-n'ity fihetsika rehetra izay atao ity, fa raha vao tsy pazana fotsim-bary kely zany ny vahoaka dia efa miazakazaka. Nisy ihany koa moa zany ny proposition azahoana ny loka amin'ny loterie, izany hoe misy ny fahazahoana ny trano, dia faly avanja ny vahoaka zany ny amin'ny hoe mba manantena sao dia mba mahazo trano, nefa olona ray ihany iny
no azo ny trano e. Ary rehefa miala avy teo zany, tsy ao anatin'ny sain'ny vahoaka ve ny hoe izy ene tokony hipetraka amin'ny trano ohatry ny olombelona rehetra rehetra, tokony hihinana intelo isan'andro ohatry ny olombelona rehetra, tokony ho voatsabo any amin'ny hôpitaly ohatry ny olombelona rehetra rehetra, tokony mianatra any an-tsekoly ny ankizy rehetra rehetra ny malagasy tsy ankanavaka. Ao anatin'ny sain'ireo vahoaka ireo ve zany zavatra izany? Fa faliavanja izy a rehefa maheno ny dobo-kaponga. Mbola lavitra dia lavitra zany a ny ezaka, ka fanamby goavana dia goavana zany no miandry ny filoham-pirenena izay voalany teo, filoham-pirenena teo aloha zany. Fanamby goavana be zany a ny andeha hananana an'ilay hoe conviction haseho ny vahoaka malagasy fa mahavita izy. Mahavita izy a ny fanamby izay napetrany, ary ny fanamby goavana amin'ity indray mitoraka ity zany a dia ny hoe ny fampiakarana ny fari-piainan'ny vahoaka. Ny candidat rehetra rehetra teo aloha tsy nisy tena nahavaly an'io hoe inona marina no stratégie hoentiny zany a hampiakarana ny fari-piainan'ny vahoaka, fa ny tena zavatra nitombina aloha zany a, ny zavatra hitam-baso dia ny fiadiana ny seza. Zay aloha ny zavatra tena hoe hita fa niverimberina, dia ny hoe resaka fanitsiana momba ny élection. Kanefa zany zavatra zany a efa nandefa fanairana teto amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé foana ny tenako. Nandritry n'izay 5 taona izay a nandefa foana fanairana hoe jereo ny vahoaka. Raha misy mpanao politika mpitondra izay te haharitra eo amin'ny plasiny dia jereo akaiky ny vahoaka, jereo akaiky ny fari-piainan'ny vahoaka. Kanefa moa zany a zany zavatra rehetra rehetra izany a isika malagasy moa dia manana an'izay tendansy amin'ny hoe moramora, mandeha moramora ny zavatra rehetra rehetra, fa ilay tena hoe point sensible sy ilay point tena ilaina zany a, iny zany a tsy de tena misy mijery an'iny loatra. Raha ohatra ianao zany hiresaka amin'ny malagasy ny fitandrovana ny aretina dia zay kosa aloha tsy maintsy mihinana ka, zay tsy maintsy mihinana matsiro. Ahoana kosa moa zany anao ramatoa Jeanne Forest no feperanao daholy ny olona amin'ity hoe aza mihinan-tsira be loatra, aza mihinan-tsira mamy be loatra. Iny koa nkeny mba hoe mba fafinaretana azonay amin'ny fiainana e. Tsy manery an'izaniza mihitsy eto a ny sakafo ampidirin'ny vavany, fa mampatsiahy fotsiny aho hoe ny karaza-tsakafo ohatraohatran'izao zany dia mba moramoraina zany ny fihinanana azy, ny boîte de conserve, ny sakafo hoe tsy ara-natoraly zany fa industrialisé, mba moderena zany ny fomba fihinanana azy a. Ny henan'omby, ny tavin'iny henan'omby iny sarotra ny mandevina an'iny zany rehefa tonga any amin'ny lalan-drà. Mety manetsina ny lalan-drà raha ohatra ianao zany ka dia hoe mihinana be loatra ny henan'omby, mba alefa any amin'ny henan'akoho sy ny trondro zany sy ny voamaina sy ny legioma sy ny voankazo zany any zany no mba atao betsabetsaka. Kanefa moa soahanao zay zavatra zay a, tsy dirako zany ny amin'izay, fa ny zavatra hitako fotsiny zany aloha dia sarotra be ny mampiditra ao anatin'ny sain'ny malagasy zany ny resaka prévention. Na prévention eo amin'ny fiainam-pirenena zany, na prévention eo amin'ny fiarahamonina, na prévention amin'ny
resaka fahasalamana sarotra be ny mampiditra an'io fa matetika rehefa vo zany ny malagasy vo zay vo ay tena marina kay a ny tenin'ilay olona izay hoe efa nampitandrina izany. Ka efa ela de ela aho no nampitandrina teto zany a ny amin'ny hoe jereo ny vahoaka, jereo akaiky zany a ny zavatra zay tena tadiaviny. Ny malagasy anie tsy de tena sarotra e, tsy de tena sarotra ny malagasy rehefa ataonao fotsiny zany a ny hoe mba ananany farim-piainana izay hoe mba manaja an'izay hoe zon'olombelona izay a, de efa faly izy ary efa manomboka mijery ny projet izay hoe mba ambonimbony kokoa zany amin'ny fiainany. Nefa tsy de izay aloha ny zava-misy izany e, izay zany no hitako zany fa ny fitiavan-tena zany a no tena mbola mibahana zany a eo amin'ny malagasy. Izany hoe izay mahazo fahefana, izay mahazo ny pouvoir amin'ny sokajim-piainana, izay misy zany na pouvoir eo amin'ny resaka ara-bola zany na pouvoir amin'ny resaka intellectuel zany a, na ny pouvoir eo amin'ny fitondram-panjakana, dia manana an'izay tendance izay zany a ny malagasy hoe tsy hijery afa-tsy ny tenany sy ny fianakaviany. Kanefa efa loza mitatao zany zavatra zany satria raha ohatra ka mahatra zany a ny akabeazan'ny population dia tsy lamina ianao izay hoe mieritreritra hoe ny tenako sy ny manodidina ahy ihany a no jerevako, satria hiteraka karazana insécurité zany a, tsy fandriam-pahalemana izay hoe fahatran'ny sarababem-bahoaka zay. Raha valopolo isan-jaton'ny malagasy mahatra, hoaiza ry izy zany, inona zany ny ampidirany, inona no hohaniny zany, tsy maintsy mitady hevitra izy hoe inona no ahafahany mihinana, dia matetika zany de mirona amin'izay hoe famakina trano, fangalarana, fanaovana dahalo, ka rehefa tsy afaka iresoudre an'izay problème zay zany ny manam-pahefana sy ny vatina sondritry ny tany, dia hoaiza i Madagasikara ary efa mandeha hatramin'ny fivarotana tanindrazana amin'izao fotoana izao. Jereo akaiky zany zany zavatra rehetrarehetra izany efa nandefa fanairana teto ny amin'ny hoe jereo ny resaka fampiasana vola amin'ny fifidianana, tsisy tena ny aino, efa niteny koa hoe jereo ny resaka hoe rafitra apetraka na amin'ny fifidianana na amin'ny fiarahamonina izay hoe apetraka ho an'ny taranaka faramadiby. Zany rehetrarehetra izany a tsia efa nolazaiko daholo zany, nampatsiahiviko zany a teto amin'ny fandaharana zany forêt santé. Saingy ela be zany lay réaction, izany hoe efa tena hitan'ny diaspora zany a fa ho ratsy ty tantara ty. Zay ny diaspora vao nihetsika zany a ny hoe andeha hanohana any Lazarasa Fiarson. Nefa efa tongotra be loatra zany zany zavatra zany, satria izy no manana ny vina izay ataontsika hoe zany hoe mba mi-correspondre zany a amin'ny fiainan'ny malagasy, amin'ny fomba fisainan'ny malagasy, ny fombafomban'ny malagasy sy ny amin'ny hoe ny sarambabem-bahoaka. Izy koa zany a dia olona mbola tsy nahitana hoe karazana zavatra maloto, zavatra tsy mety. Izy manana ny fahaizana izay hoentina miatrika an'izany zavatra rehetrarehetra izany, ary indrindraindrindra koa zany a manana izy ny compétence ny amin'ny hoe hitondrana
any Madagasikara. Manana ihany koa nefa izy any compétence hoentina mifandrarà zany fampirarà amin'ny firenena mandroso. Ary afaka koa izy ny hoe andeha amory ny ekipa izy zany izay hoe afaka hiara-hiasa aminy. Saingy efa tara loatra ilay décision satria ny malagasy zany dia madrimandry manana retina. Ny tato amin'ny fitondrana efa zavatra efa ny planifieny efa ela de ela iny fandreseny iny. Fa ny malagasy no natoritory, ny manam-pahaizana natory, kanefa efa zavatra no ketrehany tao. Efa ela de ela zany vao nanomboka mihitsy ny fitondrany, dia efa nitsinjo izy zany ny élection manaraka. Ary tao anatin'ny obsession mihitsy ny fitsinjofana ny élection manaraka. Matory ny malagasy ny foaza ka efa nampandrenesiko teto foana, ny foazoko teto foana ny intellectuel ny amin'ny hoe mila mijery lafin-javatra maro dia maro zany, indrindrandrindra eo amin'ny resaka personnalité, eo amin'ny resaka hoe fombafomba ny mpitondra. Tsy adalaka ny ety amin'ny tany mandroso mijery an'izany zavatra rehetrarehetra izany, ny hoe ity olo ity ve capable ny hitondra firenena, zany jerevany zareo daholo zany. Ka raha ilaza mantsika zany hoe ny fanatika zany hoe ny fanatika zany izy tsy mijery tsangakevitra, izy tsy mijery planification ny fampandrosoana, tsy mijery ny projet, fa lay olona zany no jerena ary lay olona no tohanana. Na ratsy na tsara zany iny olona iny de iny zany no tohanana. Ka mbola lesoka be zay zavatra zay satria hitondra antsika any amin'ny kizo. Ary raha ohatra isika zany ka mbola matoritory dia ohatry ny Indienne d'Amérique anie no hiafarany malagasy e. Vonoina tsikelikely ny Indienne d'Amérique raha zany mbola omena bien-être social anie ry zareo e. Izy zany nailika fotsiny izy zany tamin'ny toerana anankiray any amin'ny réserve zany fa mba omena bien-être social izy. Nefa efa famonoana tsikelikely ihany zay satria manjary tsy miasa ry zareo ao de misotro toka fotsiny nataony ao de ny fikarongony de ny violence amin'ny endriny maro samihafa, ny violence conjugale, ny violence eo an-tanàna sy ny vandalisme sy ny karazana korotana zany no mipetraka ao amin'ny réserve io amin'izao fotoana izao. Izy raha zany mbola ataontsika hoe mbola misy fitsinjovana ihany zany amin'izay hoe mena bien-être social zay de miamatsy kelikely ao izy zany amin'izay système zay. Ka isika malagasy ve izay ve zany no hiafaratsika, satria raha mbola matory ianao, raha mbola kamo mieritreritra ianao ny hoavin'ny Madagasikara de zay no hiafarany. Tezitra de tezitra koa nefa ny tia tanindrazana rehefa atao hoe rehefa kamo mieritreritra ny ianao zany de avelao zany ny vazaha zany no hieritreritra ny momba anao zany amin'ny alalan'ny hoe resaka hoe anona zany ohatran'ny la réunion reny zany de hoe sous protectorat zany. Tezitra koa ny tia tanindrazana rehefa atao hoe atao sous protectorat zany rehefa kamo mieritreritra ianao, satria mila zany ny fikaonan-dohan'ny manam-pahaizana, ny manan-katao, ny olona rehetrarehetra izay vatona sondritry ny tany ikaon-doha zany ny amin'io resaka problema ao Madagasikara io. Raha ohatra ka mbola te hanana tanindrazana ianao, aiza re tsika zany e,
aisytsika zany inona ke ny problèmany juif amin'izao fotoana zao ny hoe mielipatrana eran-tany izy ny manana ny enimpolo isan-jatony vola misirikila eran-tany na io États-Unis io zay ny tsy asa inony tany mandroso ny hoe miaccuse azy na inona zavatra ataony zany satria enimpolo isan-jatony ny volany aminy kanefa izy zany izay ny problématikany hoe tsy manana tany-drasatra izy any nge ny fipetraklay tantara ry malagasy ka ianao fa nomen'Andriamanitra tanin-drazana sarobidy mahafinaritra mateoty misy ny arena rehetra na ambanin'ny tany na ambonin'ny tany na ny an-dranomasina tsy misy zay tsy misy ao Madagasikara ny manam-pahaizana ny olon-kendry izany zavatra rehetra izany zany avelanao zany omenao olona hafany rehefa kamo mieritreritra ianao iza zany ny olona concerné amin'izay hoe malagasy izay satria ny maro dia maro aneny hoe tsy mise sentira concerné izy matoa aondrany any velany ny arena-kibon'ny tany rehetra zany Dubai zany nge amin'izao fotoana izao tena mirentirenty ary manan-karena ary de mirearea mihitsy izany hoe mpanjakany Dubai zany mbola avy nampanao mariazy ny zanany teo izy hoe 1 milliard de dollars misy ane zany ny vola ny fomba fiainany zareo tena ao anatin'ny firoboroboana tanteraka kanefa ny volamenanao tanterinao any entiko ampisainana fotsiny mako zany atsika malagasy ny vatona sondrotry ny tany zany zavatra rehetra izany nahoana moa tsy ny malagasy ny teratany malagasy no mba afaka mirearea amin'ny taniny fampanefoefo kanefa moa zany zavatra rehetra izany de tena mbola nofinofy satria anaovana karazana antsinjay ny teratany izay mba hoe mba manany maha izy azy mba te hisongadinao amin'ny taniny zany anie ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka entiko ampieritreretana atsika fotsiny zany zavatra rehetra izany eritrereto ry manam-pahaizana ny vatona sondrotry ny tany fa tsy mora ny ady na mpanohitra ianao na eo amin'ny fitondrana na tsy ao anatin'ny mondeny politika dia fotoana zao ikaonanao atidoha ikaonandoha amin'ny fampandrosoana any Madagasikara ka mitondra foana ny anjara biriko aho mamoa ny malagasy mpiray tanindrazana amiko satria masina izany atao hoe tanindrazana izany fa rehefa hitsakitsahanao izy zany tsy asianao asiny ny arena rehetra zany hoentinao ampanan-karena ny ety ivelany ny ety amin'ny tany efa mandroso de asakasakao zay zany ke ny problema tao Afrika Yali Bongo zany zanaky Omar Bongo zany hoe izy zany no succédeny ray izay efa nitondra teo zany nandritra ny 30 taona mahery Yali Bongo zaza izay hoe teraka tanatin'ny luxe zany tsy mahalala fahatram-bahoaka kanefa zany Gabon zany dia tanàna manan-karena de manan-karena kanefa ny population pauvre inona ny zava-nisy zanaka mpanan-karena Yali Bongo nanao filibana no nataony filibana amin'ny endriny maro samihafa ao anatin'ny daholo ny fidorohana zava-mahadomelona tsy nitandro izy zany ny fahasalamany dia voan'ny accident vasculaire zany Yali Bongo ny manam-pahaizana tao Afrika ve
andeha hijery hoe apta ve ty olo ity hitondra firenena satria tsy say na ny dokotera tsy say andeha hikritika ilaza amin'ny président Ali Bongo ohatry ny Andriamanitra ohatry ny mpanjaka hoe tsy apta ne anao amin'ity zavatsy ty de hita fa tena misy décision mivaralila misy zavatra betsaka zany tsy mandeha tsony amin'ny laonya tao Gabon zany korotana rehetrarehetra izany zany dia eo amin'ny hoe tsy fahaizana mijery ihany koa zany ny hoe monde extérieur mividy trano maro de maro zany sy fananana maro tao France zany Ali Bongo de nogiazan'ny frantsay zany io tezitra zany izy ny hoe nahoana moa zany ny arabo no tsy giazanareo mihitsy ny arenany satria izy mpinamana be zany am'le Mohamed VI roan'ny Maroka izany manana trano betsaka koa zany ao France iny manana fananana betsaka ao de hoe nahoana no ny ano giazanareo fa nahoana ny arabo tsy kasianareo tezitra zany Ali Bongo de nandeha hoe nanao protectorat anglisy zany teo natezitra ny frantsay zany natoka ny destitution-ny Ali Bongo inona moa tiako atongavana am'izany zavatra rehetrarehetra izany de ny hoe Afrika sy Madagasikara rehefa mbola tsy analan'ny tenatsika isika eo amin'ny vahoan'ny Occident de ohatraohatran'izay tantarany Ali Bongo zay no hiafaran'ny Madagasikara raha ohatra ka mbola tsy mifoha ianao satria efa nifoha daholo nge reny hoe sinoa ny karana ny Amerika Latine ny arabo efa mifoha daholo reo zany hoe tsisy hevitra tsony izy ty fa tsy maintsy isika ihany no mikarakara ny tanitsika isika ihany no mame ny tanitsika efa ny tonga sainy reo olo reo fa i Afrika sy Madagasikara no mbola miziriziry zany ilay olombitsy izay hoe mahazo tombotsoa zany amin'ny fiarahana amin'ny tany mandroso izany hoe mahazo tombotsoa amin'ny fangalarana ny arena rehetra ao amin'ny taninao zany mba ho tombotsoa manokana sy iarahana amin'ny tany mandroso kanefa tadidio fa ny zava-misy dia ireo tany mandroso ireo ihany ane no mivadika aminao maro dia maro zany izay hoe karaza-javatra ny seho tamin'ny président afrikanina zay zany noho izay ilay hoe fiarahana ny petsapetsa tamin'ny tany mandroso zany amin'ny fangalarana tao amin'ny taniny ary dia mahamenatra dia mahamenatra nge ireny hoe afrikanina maro maty any anatin'ny sambo izay hoe clandestin andeha andositra any Eropa ohatra satria tsy velona izy ao amin'ny taniny ary be de be zany ny atsonjay atao aminy ao amin'ny taniny mila mieritreritra zany ny mpitondra afrikanina sy Madagasikara amin'izao fotoana izao hoe aiza marina ny lalakale ahoana ny fomba izay hoe mba ho masina amin'ny taniny ny malagasy mba ho masy madidy amin'ny taniny ny filoha malagasy fa tsy andeha ampiasa-piasain'ny firenena mandroso itsony satria rehefa mahatakatra n'izay zany ny population rehetra rehefa voentana ny vatona solotry ny tany rehetra na ny avy any Andilam-bato na ny ao atoerana rehefa miray saina fa hoe isika malagasy ihany no lakilean'ny fampandrosoana ny Madagasikara dia lasa io fa saingy mbola maro zany ny matory mbola maro ny tsy mahatakatra mbola maro ny mieritreritra fa hoe hitondra ny arena mivoaka
Izany zavatra rehetra izany kanefa rehefa avy eo hiverina ihany. Satria rehefa lany ny harena nentinao tany, gamba mety tsy niodina gamba izy zany tany. Hafa ihany koa nefa ny Madagasikara. Be dia be ny zavatra hita ao Madagasikara, ny fahasoavana hita ao Madagasikara fa tsy hita aty ivelany. Tria ny ankabeazany dia miverina indray zany any Madagasikara. Ka trafikenao me mahery no ataoko eto ampavahombana apo mieritreritra. Ny malagasy ihany no vahaolan'ny Madagasikara. Ka dia toy izay no azoko natolotra zany ny malagasy tsy vaky volo manaova abonnement amin'ny Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.